Amin'ny zoma izao no sokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andian'ny faraika ambin'ny folo izay tanterahana eto Madagasikara. Efa ao anatin'ny fiomanana sy vonona tanteraka ireo atleta hiatrika izany. Ho an'ny paositra malagasy nanome tolo-tanana ny taranja atletisma izy ireo ary misy ihany koa ny motivation izay omena ireo atleta hiaro ny voninahim-pirenena. Omen'ny paositra malagasy prime ao anaty kaonty tsinjolavitra ireo atleta miakatra podium mandritra ny fanatanterahana ny lalaon'ny nosy 2024 izay atao eto Madagasikara. Toana ahafana mampirisika ireo atleta hiaro ny voninahim-pirenena raha nambaran'ny tale jeneraly ny paositra malagasy. Manome toana ihany koa ho an'ny atleta izay médaillé, ho an'ireo atleta rehetra amin'ny athlétisme andresantsika, ho an'ny atleta rehetra izay ahazo médaille, na médaille volamena io, na médaille volafotsy io, na médaille alimo io dia hotoloran'ny paositra malagasy prime avokoa amin'ny alalan'ny boky tsinjolavitra prime matevitevina ihany izy ho ataon'ny surprise tsara tarehy ho an'izay atleta hiakatra podium. Fa na inona tsy ho tenenina mihitsy ny isam-bola izay ho atao anatin'io ny chèque izay ho atao anatin'io tsinjolavitra io. Fa ankoatra izay prima izay dia nanolotra toanaina ho an'ireo atleta malagasy hiatrika ity lalao goavana ity ny paositra izay notaria ny tale jeneraly ny sabotsy lasa teo tetsy alarobia. Ny paositra no ministre ny paositra no ministre ankoatra ny taranja atletisme amin'ity Jeux des Îles ity. Ny paositra malagasy rantsa mangaika ao anatin'ny ministera ny fanovoana sy ny fampiroboroana atao arak'atomborindra ny paositra aran'ny fifandraisan-davitra dia izay no anisany mahatonga ny paositra malagasy tonga ety alarobia androany hitondra goûter raha izay ilazantsika azy, hitondra goûter ho famporisihana ny atletantsika amin'izao fiomanana zareo amin'ity Jeux des Îles izay ho ataontsika eto Madagasikara eto. Fantatsika tsara fa ny paositra malagasy dia hatramin'izay anisan'ny mpanohana ny Jeux des Îles, ny atleta malagasy anisan'ny nandray anjara mavitrika foana tamin'ny Jeux des Îles hatramin'izay, tsy ny Jeux des Îles rery fa na ny taty Afrika na ny eran-tany hitantsika manaraka anay eto Clarisse. Marina fa ny ministry ny Aitao Arakajy Mirindra no ministra piany taranja atletisme ary ny paositra dia ratsa mangaika n'ity ministera ity ary misy atleta 3 mpiasan'ny paositra malagasy mandray anjara ao anatin'ny atletisme ao anatin'izay Clarisse Rasoary zay. Marina moa fa 30 lahy ary 30 vehivavy no isolotena sy aro ny voninahim-pirenena amin'ny taranja atletisme izay nambarany avy amin'ny fédération fa afaka manantena medaly volamena i Madagasikara.